Itolakandro kosa no nanatanterahana ny fifidianana ireo filombomera eo anivon'ny antenimera-pirenena miisa 130 araka izany ny filombomera eo anivon'ity androm-panjakana ity. Filombomera 130 no nolanin'ireo solombavambahoaka 7 tonga nanatrika amin'ny fivoriana teo anivon'ny antenimera-pirenena teny Tsimbazaza androany tolakandro. Vaomera 9 no tantanin'ny vondrona politika mapara. Andriamatoa Jean-Nicolas Randrenasolo eo amin'ny fiarovam-pirenena, Odilon Andriamanjaro eo amin'ny toe-karena, Abel Razafy-Mahatratra eo amin'ny asa vaventy, Samson Golzara Andrianjaka eo amin'ny filaminana anatiny, Louverjour Rajobel eo amin'ny fahasalamam-bahoaka, Katy eo amin'ny jono ary Vololona Raherson ao amin'ny asa-panjakana. Ho an'ny vondrona politika VPMM kosa dia lany ho filombomeran'ny angovo Andriamatoa Philbert Milavonjy sy eo amin'ny voameran'ny fitsarana Marie-Thérèse Volahaingo no lasa an'ity vondrona politika ity. Ny Ankolafy Ravalomanana dia nahazo voamera 4, Guillaume Maravaimanga ao amin'ny Rarambahiny, Solohery Rabekijana ao amin'ny fambolena, Mamitina Ravelona Nosy ao amin'ny fanajariana an-tany ary Olivier Anthony Randrenatenaina ao amin'ny fampianarana ara-teknika. Ho an'ny antoko Lydia Fanily dia ny voamera fitantanam-bola no navoafidy an'i Constance Razafimily, Nirina Raveloanitra vao amin'ny antoko maitso ao amin'ny voameran'ny indostria, Jean-Claude Rabearso ao amin'ny vondrona iaraka isika no lany filohan'ny voamera amin'ny positra sy ny fifandraisan-davitra, Delphine Florentine avy amin'ny vondrona Leizasy ao amin'ny voameran'ny tontolo iainana, Razafy Maefa Randrianoel ao amin'ny Patram no isana amin'ny fiompiana ary Henri Charles Randriamaeva avy amin'ny Fizafa no isana ny fampianarana ambony. Ho an'ireo solombavambahoaka tsy miankina kosa dia ny filombomera 3 no avy ao amin'ny UDI ary 2 no avy ao amin'ny GPS. Ireo tsy miankina izay tsy nivondrona kosa dia manana voamera 9.